Vatsy pitahiana ho anao anio. Ny tenin'Andriamanitra indray ho antsika amin'ity andro maraina ity dia arak'izay hita ao amin'ny Petera voalohany toko 7 ny andininy 10 ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na iza maniry fiainana sy tahita andro soa, aoka izy aro ny lelany amin'ny ratsy, ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Amen. Vavaka isika. Mbola makasitraka anao mandraka hariva zay ry Andriamanitra rainay, Tomponay sy Mpanjakanay. Saotranao zay fa miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao isa-maraina ianao, hampiorona anay amin'ny fiorenana tsara, hahafahanay manitsy ny dianay. Ankehitriny ianao dia mampianatra anay ary manoro lalana anay amin'izany hazahoana maniry fiainana sy te mba hahita andro soa tokoa. Izy aminay moa Jesosy no tsy mba maniry hahita andro soa, izy aminay tsy mba maniry azo fiainana. Ankehitriny ara dia hoy ianao hoe aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony tsy hiteny fitaka. Tazomy ary zahay ary ampianary zay mba hiteny fahasoavana mandrakariva, hiteny amin'ny fahendrena ka tario lalana amin'izany zay amin'ny herin'ny fanahinao masina, ary dia mifona aminao zay amin'ny ratsy rehetrarehetra zay ataonay ary zay mety ho ataonay, satria olombelona ihany zay rakovy amin'ny famindram-ponao zay. Ary ataovy Jesosy zay hahaizanay mihavana amin'olombelona rehetra, indrindra amin'ny mpianakavin'ny finoana. Anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Saotra Jesosy. Amen.